ten'andriamanitra teny fiainana. Atolotry Bruno Rabaruela miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fiadanana sy fahasoavana ny ho aminao izay mandre ny filazantsara ny Jesosy Kristy, herin'Andriamanitra ho famonjena izy rehetra mino. Vavaka isika misy fotoana ny zavatra rehetra dia fotoana n'Andriamanitra tokoa zay ameranao ny antony havelomanay nefa indrindrandrindra ny endrenao famangina ho an'ny olonao satria tsy foinao izy dia tonga ianao Jesosy hitady sy hamonjy ny verito ary dia afatra lehibe nefa nampitondrano ano mpanomponao mba renesi nefa mbola miteny Andriamanitra na dia mara ny zavatra mamono eto amin'ity tany ity mandresy tokoa ianao hatramin'ny fasana dia ny fonay mikatona aminao ka mahafaty azy zany ankehitriny dia mbola iain'ny ny teninao zahaika dia miteny ena ry Jesosy araka ny fombanao anorenanao tokoa mifonay ao aminao afaka eonao aminao dia fo zay nomaninao handray anao ray mpanjaka fato-pamonjy mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy irery any voninahitra Andriamanitra ray amen. Ny tenin'Andriamanitra zay mbola raisitsika dia ao amin'ny filazantsara araka ny likoa. Ny filazantsara araka ny likoa amin'ny toko fahatelo raisitsika amin'izany ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Ivako toy izao manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ary tamin'ny taona fahadimy ambin'ny folo nanjakan'ny Tibero Kaisara fon'ny Pontius Pilato no gouvernement tany Jodea ary Heroda no mpanapaka tany Galily ary Filipo ralahany no mpanapaka ny tany Torisy Trakonitisy ary Lisany no mpanapaka tany Abilena ary anatry Kaiafa no sorona be dia tonga tamin'ny Jaona anaky Zakaria tena nefitra ny tenin'Andriamanitra ary nakany amin'ny tany rehetra any amoron'ny Jordana izy nitory ny batisany fibebahana ho famelan'ny keloka araka ny voasoratra ao am-bokin'ny teny Isaia faminany hoe minjany misy feo miantso mafy any nefitra hoe amboary ny lalan'i Jehova ataovy mahitsy ny lalan-kalehany ny loasa rehetra ho totofana ary ny tendrombohitra sy ny avoana rehetra hahitry ary ny meloka hahitsy ary ny lala mitsitontona ho amarinina ary ny nofo rehetra hahita ny famonjen'Andriamanitra. Amen. Jaona mpanao batisy no tombona eto rahina ireo lalana am' Jesosy ampiomana ny fon'ny olona ny amin'ny fiavian'ny tompo dia izany namaritantsika nandritsy herinandro ety ho ateny lehibe hoe miomana ho amin'ny fiavian'ny tompo zany natao hoe advent fiandrandrana fiandrasana ary fiomanana amin'ny fiavian'ny tompo ary dia tompo manao ahoana tokoa moa no ho avy ka hanaovana zany fanomanana lehibe zany dia Andriamanitra marina Andriamanitra masina tsy mba misy olakolaka aloka aminy ny tenin'Andriamanitra fa mitoetra mahitsy izy sy mazava mandrakariva ary mazava mandrakizay araka izany dia fahamarinana sy fahamasinana no lalan'Andriamanitra ary lalana timpiomba izorantsika fa tsisy fitafiditra ao amin'ny fanjakany ary tsy afaka anatrika azy na hiaraka aminy na ifandray aminy zay mbola mitoetra ao amin'ny eloka ny fahotana ary ny tsy mahadiovana fa marina Jehova ka fahamarinana no teny ny mpanao salamo ny mahitsy no mahita ny tavany na koa ny mahitsy no hita ny tavany fiaonana no hevitra izany salamo fahalemeny voalohany fa fito ambin'ny folo zany fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahita ny tompo fantatritsika io teny io Hebrew faharoa ambin'ny folo andininy fahaefatra ambin'ny folo zany ka sarotro zany hoe tonga ny tompo ary tonga ho aso anao kanefa sanatria jambany ota hapo ka tsy afaka mahita azy akory ary zany tontira zay nataontsika teo mandalo Jesosy nefa tsy mahita
miteny Jesosy nefa tsy afaka mandreny feona satria rakotra ao anatin'ny aiziny fahotana ny olona ka mahazo tokosa zay mandala hoe ny fahamarinan'Andriamanitra dia ny sitrapon'Andriamanitra sambatra zay mitady azy fa ataony mahita azy ao rehetra zany dia afaka mihira tokoa tahaka ny Davida ao amin'ny Psalm 119 fantatritsika loatra ao nanao izy Jehova no mpiandry ahy tsy anan-java mahory aho mampandry ahy amin'ny hay maitso izy mitondra eo amoron'ny rano fialan-tsasatra izy mamelombelona ny fanahiko izy tarika amin'ny lalan'ny fahamarinana no hono ny anarany izy fa ny fahamarinana zay ny mahavonjy ny olona sy mahavelona azy dia ny sitrapon'Andriamanitra da honao ny tena minombolana ny fahamarinana no manandratra ny firenena fa ny ota kosa dia fahafahambaraka amin'ny olona na ho an'ny olona bolona to fefatra ambin'ny folo andiny fa efatra amby telopolo zany ary satria hitan'ny tompo ny tsy fahatanterantsika ny fahanementsika ny tsy fahamarinatsika anefa koa tiany isika mba ho isan'izay fanginy dia hita azy anandray ny famonjeny miditra amin'ny fanjakan'ny fahasoavany dia ataony ny tenin'Andriamanitra isika arbaikony mihitsy amin'ity andro ity hoe amboary ny lalan'i Jehova ataovy mahitsy ny lalan-kalehany milaza iny no moriavako ty tenin'Andriamanitra hoe amboary ny lalan'i Jehova ataovy mahitsy ny lalan-kalehany milaza zany fa ho avy tokoa izy fa izy tsy mampanao zavatra raha tsy misy antony rehefa misy fikendre na raha miteny izy amin'ny voalohany dia satria tiatanteraka izany hatramin'ny farany ary amin'izany dia mampiomana antsika izy fa raha tonga tokoa izy dia mba tsy ho mpitsara zay mety hanameloka handringana ny mpanota fa mba ho mpamonjy hanavitra antsika mpanota dia araka ny anarana zay nytenen'ny anjely tamin'ny Josefa fa izay rehefa teraka Jesosy ny anarany dia ataonao hoe Jesosy fa izy hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany Matteo 7:20 zany mila fiomanana tokoa riavako satria mpanjaka lehibe fomba fiteny zany fa lehibe ny lehibe zay mahatonga hoe mpanjaka Jesosy nefa koa mpamonjy ary mpamonjy tokana mandrak'izay zay no tonga ho antsika ka zany fiomanana zany dia ho an'ny olony rehetra ho an'ny olony zay fidiny raisiny ho an'ny tena zay le hoe fimbonan'ny olona masina ny Israely fe izay ary fiangonana ny mpino amin'ny andro ankehitriny dia isika tokoa zay nantsoiny tamin'ny anarantsika tsirairay avy anefa koa tsy isika sambatan'olona fotsiny ihany fa nisa tokoa hatrano mihitsy ilazo zany fa famangina hitady fihavanana aminy sy aminao tokoa ny tompo ananako fandraisana mazava madio ka andraisako azy andraisako ny fanjakana andraisako ny vonina ny fanamarinana zay ataony amin'ny famelan-keloka azy eo meny ho an'ny olona tsirairay ho an'ny isa-tokantrano ho atongavan'i Jesosy dia ny tsirairay avy amintsika zany sy ny isa-tokantranon-tsika satria zay ny famangina zay tiany ataony mandondona eo amin'ny varavaran'ny fon'ny olona tsirairay zay tadiavana dia zany nampitenenana mpaminana fa izay mifalia indrindra ziona zanakavavo izy manaova feo fifaliana ry Jerosalema zanakavavy olo loatra mantsy ka tsy mahay mifaly tsy malala mifaly akatsika rehefa torina hoe araka ny tenin'ny Paoly ho zaho aminareo mifalia eny mifalia ao amin'ny tompo ary mifalia mandrakariva toy ny olona hoe angamba nofinofiany zany satria lalina loatra ny fahakivinany ny zavatra mahazo mifalia ry ziona manaova feo fifaliana ry Jerosalema zanakavavy zany hoe ny fiden'Andriamanitra toy ny fofombadiny dikan'izany indro ny mpanjakanao avy ho anao Zakaria 5 andehan'ny 7 ary miaraka amin'izay koa dia hoy ny tompo aty amin'ny bokin'ny Jeremia mpaminany amin'izany andro zany hoy Jehova dia ho Andriamanitry ny isam-pianakavian'ny Israely aho ary izy ho oloko ny Jeremia 2:20 zany ka ny hevitro zany dia tsy manadiny ny olona sanatry Andriamanitra na te-hanahary azy ninona fahatsy zany na fiodinana ary zay no mahagaga aminy le teny hoe fitiavana mandrak'izay tokoa ny tiavako anao ka mba aretako famindram-po anao Andriamanitra rehetra zany dia mitahiry famindram-po ho azy ho anao
dia mitondra famelan-keloka ho an'ny olona izay diso tamin'ny lalana izy. Ilalana hoe verena, lalana verena mba ho velona ianao, dia manao famotranam-pihavanana tokoa izy, ary manao avao ny fanekena amin'ny olona mbe vitany teo aloha avaozona ny zavatra rehetra. Dia ho ny tena nampitenenina mpaminany fa izay zao nazain'i Jehovah, ahita fity any anefitra ny olona izay sisa tsy maty ny zavatra. Tsy ato amin'ny Israely zany, andeha ao izy ny tompo ka hanome fijarana ho an'ny Israely. Ny 2 Jeremia 1:30. Ary dia notanterahany koa zany teniny zany, ka dia natao nahita fity dia masony indray ny olony dia nomeny fijarana. Dia zao ny fanekena toko amin'ny Israely hozy izy rehefa afaka zany andro zany, zany hoe zay niodinana dia mela heloko izy. Dia inanao avao zany dia ny fanekeny aminy, ataoko ao an-tsainy ny lalako sady hosoratako ao am-pony, ary izako ho Andriamaniny ary izy ho oloko rava tsy misy intsony ny hevitrevitra mampisaraka. Indrindra ny amin'ny fanoloran-tena avitra nataon'i Jesosy ho antsika izany. Amin'ny 2:30 amin'ny Jeremia 1:30. I Jeremia 1:30 dia manana ny lanjany manokana amin'ity hoe famerenan'Andriamanitra ny Israely ho aminy sy ny fanavaozany ny fanekeny ny fandrapony aminy. Rehefa zany vakitsika tenin'Andriamanitra teo natao hoe ny texte, inona no akafatra ny amin'izany, inona no sehitra aloha na lazaina hoe contexte ara-tantara. Zava-naseho tamin'iraha fotoana zany dia teo amban'ny fahefan'ny fanjakan'ny Romanina ny firenena jiosy, kanefa tsy foana koa ny asa fisoronana amin'Andriamanitra. Dia hoe inona no hevitra zany, milaza fa tsy mbola tapaka akory ny fifandraisana amin'Andriamanitra na dia teo aza ny fanjakan'ny vahiny tena nanjanaka. Fanjakan'ny vahiny eo amin'ny tanin'ny jiosy any zany, tahaka ny hoe nampitrina azy no ny zanahana azy, ka hatramin'ny faritra atsiny mianavaritra atsinanana miankandrefana zany. Zany dia noho ny famaizan'Andriamanitra ny Israely noho ny ditrany sy ny tsy fahamarinana. Fomba roa ny famaizany azy, na ny fahavalo zany entina amely azy, dia rehefa maro azy dia entina ataony babo, amin'izay tamin'ny andron'ny Aserianina. Fa eto indray dia ny Romanina no toy mangeja azy eo amin'ny taniny. Naditra ny Israely, ina ny ditrany, niodina tamin'ny Jehovahandriamanitra zay Andriamaniny fa nanao fanekena taminy, dia lasa manompo Andriamanitra izy, dia manompo ny sitrapony sy ny filana tahaka ny hoe ondry tsy manam-piara satria mini manao an'Andriamanitra ho tsy misy. Ko na dia mivavaka aza izy, dia inona no ahitan'Andriamanitra azy toy ny fenim-pitontaona zay ny fahitan'Andriamanitra ny fony. Hany ka tsy afaka mifandray mazava aminy, tsy afaka mifandray marina aminy, tsy afaka manana firaisana indrindrandrindra manokana amin'ny tompony izay nanao fanekena taminy intsony izy. Tsy mahazo antoka intsony amin'ny Andriamanitra. Ary natramin'izao ny jiosy dia mbola mipepopepoky mitady aiza moa iny Andriamanitra iny, ary ny tena tadiaviny dia hoe aiza ny feon'Andriamanitra, ka hikarohany reny le ambonentana raha lazainy atao faharavany tepolo taona Jerosalema 70 taona tao reny Jesosy zany tamin'ny Emperora Titusy. Dia hoy ny tena voasoratra eto hoe tamin'ny taona 512 nanjakan'ny Tiberia Kaisara, fon'ny Ponty Pilato ny gouverneur tany Jodea, Hérode ny mpanapaka tany Galilée, ary Philippe Balano nanapaka ny tany Itouré sy ny Trachonitisy, ary Lysany mpanapaka tany Abilene. Zay le hoe faritra samy hafa dia teo ambanin'ny fahefan'ny Romanina zany. Dia ao akaikin'izay Anasy sy Kaiafa no mpisorona be tanatin'izany sehatra zany, na zany contexte zany antsika no nany rano tompo anjaona. Dia ao kotoko antsika fa amin'ny fotoan-tsara indrindrandrindra zay mahazo ny firenena, ary zany ny tantaran'i Madagasikara dia maniraka ny fanahy masina ny tompo anangana vavolombelona mba hitory ny afatr'Andriamanitra ho famonjena milaza hoe tsy nanadino anao aho, na dia miteny aza hoe efa nafoin'Andriamanitra, dia tsy mbola nafoy anao izy fa miandry anao hiverina aminy. Ny raha ny Jaona Mpanobatisa hanomana ny lalan'ny tompo Jesosy zany, zay tondra tokoa fanavotana ho an'ny Israely, dia nataon'Andriamanitra ho mpamina ny farany izy nanambara ny amin'ny fiheveny Jesosy io. Mpiarolanana ny dikan'izany hanomana tokoa ny fon'ny olona andrain'ny tompo zay natonga an' Jesosy hiteniny aminy hoe fa ny mpaminany rehetra ozy sy ny lalàna dia naminany hatramin'ny Jaona. Raha zany tsara ny Jaona fa 1 ambin'ny folo 17 ambin'ny folo zany.
dia mena teny fiasana tamin'ny andro naterahany jaona nambarany anjely tamin'ny Zakaria rainy zany manao hoe menarano tompo ary maro amin'ny zanak'Israely ho izy no ampidiny amin'ny Jehovah Andriamaniny ary izy andeha anoloany amin'ny fanasy ny herin'ny Eli jaonio mba ampody ny vonray ho amin'ny zanaka ary ny tsy manoa ho amin'ny fahendren'ny marina amboatra firenena voahomana ho an'ny tompo io. Tena malaky hitako fatelo nde fatelo amby sy efatra amby roapolo fatondroina manokana amin'ny filazantsara ny lipo zao amin'ny toko voalohany andiny feno ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo dia ho amin'izao iraka zao na amin'izany iraka zay loha zany hoe ambony sady masiny zany no ilazany ny tenin'Andriamanitra eto manomboka amin'ny andin'ny faharoa manao hoe tonga tamin'ny Jaona zanaky Zakaria tany anefitra ny tenin'Andriamanitra ary nakany amin'ny tany rehetra any amoron'ny Jordany izy nitory ny batisan'ny fibebahana ho famelam-pokeloko tokony lehibe zany araky ny voasoratra ao amin'ny boky ny teny Isaia mpaminany hoe injany misy feony miantso mafy piny hoe manakoaky mihitsy ho izy orehany any efitra hoe amboary ny lalan'i Jehovah tovy mahitsy ny lalakaleny loasa rehetra ho totofana ny tendrombohitra sy ny avoana rehetra etry ny meloko ahitsy ary ny lalana mpitontoana ho amarinina satria mikasika antsika mivantana zany teny zany tiavako sady teny mibaiko antsika dia mitaona antsika tokoa andinika ny tenantsika andinika ny fontsika eo anatrehan'Andriamanitra andinika ny toetratsika andinika ino ny fomba mpiainatsika no tsy ankasitran'Andriamanitra ary mampisaraka atsika aminy raha bangoa izy dia nyhevitry ny fahotana io ny hevitra mampisaraka efa voalaza ka mampiafina ny tavan'Andriamanitra amintsika tsy avoantsika mahita azy na mifandray aminy ary tsy andraisantsika ny famonjena araka zany ary io koa mahatonga azy iodina amintsika satria zakan'Andriamanitra ny mihitantsika ao anatin'ny ody araka le fiteny mazany hoe Andriamanitra tia ny mpanota fa mankahala ny ota satria fahafatesana no tambony ota koa satria ho azy ho anao mpanota no antony ny avian'i Jesosy fa tsy ho an'ny marina na zay milaza ny tenany marina fantatsika loatra zany dia milaza tokoa zany fa misy fanamboarana tsy maintsy atao amintsika misy fiogovana takina amintsika misy fanavaozana ary fanavaozana tanteraka zay tian'Andriamanitra tanterahana amin'ny fiainantsika tsirairay avy mba tsy hanatsinitsika amin'ny andro ny avian'i Jesosy dia ny famangina lehibe zay ataony ho antsika tokoa arak'izay nahoana tokoa moa no hoe amboary ny lalana amboarina ny lalana takony hoe tsika eto amintsika indrindra andro fahavaratra ty hoe amboary ny lalana satria simba izy simba niota izy zany tsy hay aly tsy hay ombany tsy marina ny lalana tsy mahitsy izy fe milavaka izy misy vato lehibe dongotany tokony isorona ho aminy ala mikirindro tokony adavoka sy fotapahana sy ny sisa reo rehetra reo dia samy misarona endrika anehoana ny ota sakana tsy ahatongava ampamonjy afaka amangatsika ary tsy ahitantsika tokoa ny voninany amin'izany hoe famangina fa misy tokoa mantsy ny tanjona araka an'izany zay kendren'Andriamanitra ho an'ny olona tsirairay avy raha mamangy azy izy voalaza na voatondro amin'ny andininy fahaenina amin'ny texte zay mivakitsika laza hoe ary ny nofo rehetra ahita ny famonjen'Andriamanitra araka ny efa voalaza any amin'ny Isaia toko efapolo andininy fahatelo hatramin'ny fahadimy teny faminaniana fe zay ho an'ny Israely babo tany Babilôna zay teny nanterina taminahatongavan'i Jesosy zany ary teny mbola lazain'Andriamanitra amintsika amin'izao andro zao ny nofo rehetra na iza ahita ny famonjen'Andriamanitra zavatra lehibe zany riavako dia lazaina amin'izany fa tia aneo indray ny voninahiny tompo ary aneo indrindrandrindra ny fitiavany amin'ny alalan'izany ilazany fa sarobidy aminy ny fiainan'ny mpamonta ty zasy ianao ary miaraka amin'izany koa dia sarobidy ny ananatsika an Jesosy ho tompo mpamonjy atsika ananatsika azy ho ato amintsika ary indrindra anaova mitoerana manokana ho antsika ao amin'ny fony ary eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ka tsy tokony herikerentsika amin'izay zava-pona amin'ny Andriamanitra izy amin'ny zavatra hafa zay tsy azontsika ny famampon'Andriamanitra satria tsy misy no afaka ahita ny voninahit'Andriamanitra tsy misy no afaka halala ty hoe fitiavan'Andriamanitra ary tsy misy miaraka amin'izany afaka handray azy ho tompo tokoa maizy azy mpamonjy azy raha tsy efa voaomana izy amin'ny fionana amin'Andriamanitra
sady tsy ankasitran'andriamanitra izy no tsy afaka koa hazaka ny fiavian'andriamanitra. Moramora ny sasany amin'ny andro ankehitriny hoe za koa mba te hahita an' Jesosy tamin'ny fotoan'andro fahavelon'ny ray aman-dreny teto tany Karamalaza moa dia nisy zanaka anankiray hoe sambatra ianao mama dia afaka fanaritava amin'ny tompo zako izy mba te hahita. Tsy mora zany fanontaniany zany fa tonga tamin'ny fotoan'andro dia naniery ny fony zavatra io dia navelon'Andriamanitra tanteraha dia mivavaha tsara aloha izy dia nonika mivavaka rehefa avy eo mitraka ny masony dia nampahitan'ny tompo ny tombony vombo tamin'ny ary fijaliana torana teo dia niraisina miona amin'Andriamanitra masina amin'ny tenintsika miona zany iny dikan'izao hoe tenin'Andriamanitra ka mba tsisy hoe aiza zany Jesosy zany tsisy ahazaka indrindra efa mivonina izy niakatra tao sarotra io fa izay ny Israely tsy natata an'io dia fantatsika mosesina alefa ny tany eny tena voatra Sinay haka mididy folo satria ho faty zay ho isa tsapa loatra ny mampanontasy tahaka ny isy lafa hoe lozako maty ahy satria nahita an'Andriamanitra velona mahazaka ny fiaviany deo mbola fampaminany indro aneraka nirako aho izy malaky izy any toko fatelo tompo zany ary izy amboatra anarany ho alohako ary ny tompo zay tadiavinareo dia ho avy tampoka eo amin'ny tempoliny ary ny anjeliny naniraka zay iraniny dia ny anjelina fanekena zay irinareo izy Jesosy io zany indro tamizy io Jehova tompony maro nefa izy no mahatanty ny andro zay aviny ary izy any mahajanona raha miseho izy fa izy dia tahaka ny afo ny mpandrendrika sy ny savony ny mpanasa lamba ao malaky toko fatelo andiny voalohany sy faharoa zany ka izany dia tahaka ny lelalahy tonga anatrika ny fanasana zay natao amin'ny dimpondaka tondro amin'ny matimoa zany fantatsika toko faharoapolo ary manondro raha teo ny amin'ny hoe fanasana ho afampakaram-badiny zanak'ondry tondro amin'ny apokalypsy toko fasivy ambin'ny folo andimy fafito zany ka ina ny zavatra zay niseho dia voasoratra Matteo faharoapolo io hoe no nefa niditra ny mpanjaka ho izy izany-mpihinana dia nahita lehilahy anankiray zay tsy ny akanjo fitondra ny fampakaram-bady izy dia ho izy taminy resaka izy ahoana no midiranao eto nefa ianao tsy miakanjo ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady dia asina izy tsy nateny zany tsy afaka namamaty dia hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony afatory ny tongony aman-tanany dia areo any amin'ny maizina eo izy any ivelany izy any misy fotomanina sy fitotran'isy fa maro no antsoina nefa vitsy no fidina satria manao tsy rampana tsy niomana amin'ny fatogavan'ny tompo ary zay mandrakariva hoe miambena mandrakariva ary mivava satria tsy fantatrareo na ny andro na ny ora fa Andriamanitra dia mamaly ny olona tokoa ary amin'izany dia manasivana izy zay raisiny ho azy Andriamanitra ve ty ratsy ny tsara ny tiany ary zay mahatonga azy hoe miovatsika mba ho tsara fa aza mitoetra ho ratsy ary amin'izany dia hoe ny ten'Andriamanitra tokoa indro afaingana ety amiko izy ny famaliko mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany zaho no alfa sy omega ny voalohany sy ny farany ny fiandroana sy ny fiafarana sambatra zay manasa ny akanjony mba hanana ny fahefana amin'ny hazonaina sy ny hidirany amin'ny vahavahaty ho avo an-tanàna fanjakan'Andriamanitra io amin'ny Jerosalema io fa any ivelany ny alika sy ny mpanody ratsy mpijangajanga mpamono olona mpanompo sampy ary zay rehetra tia lainga sady mandainga satria ny rain'izy zany dia ny devoly lay mpandainga hatramin'ny voalohany manao zany satria tsy tiany tompo verysika reavako dia manamboatra na mamboatra antsika izy ahoana ny hoe Andriamanitra mamboatra antsika satria tianana ny tsara tokoa izy dia mamboatra ny lalantsika tsirairay avy dia ny lalan'ny fontsika zany dia ny fombatsika zany dia ny toe-piainatsika zany mba ho toerana zay ahavantana azy miditra ao mivovoy ao raha azo lazaina mihetsika ao mivelonao honinao hiara sakafo aminy ao izy dia hifaningitra aina amin'ny sy aminao izy ary indrindra hanafy atsika amin'ny vonina ainy fa zay nantsono izy no amarininy ary zay no amarininy voaveleriko zany no hotafiana omeny ny vonina ainy dia hanana ny tsara izy dia hono ny fanambaran'ny mpaminany maraky mikasika amity hoe fanamboaran'Andriamanitra sy fanadiovan'ny olona ty ho azy hipetraka andrendrika sy hanadio volafotsy izy ho izy eny hanadio ny taranaky levy izy sy handrendrika azy toy ny fandrendrika volamena sy volafotsy taranaky amin'ny sorona any eo amin'ny fonona ka
dia hoany Jehova ireny ho mpanatitra fanatitra amin'ny fahamarinana, dia homany Jehova ny fanatitra ny Joda sy Jerosalema toy ny tamin'ny andro fahiny, toy ny tamin'ny andro taona talotany, zany hoe toy ny tamin'ny andro ny fitiavana voalohany zany, zavatra lehibe zany. Ka ny fon'ny olona indrisy tsy marina izy, valibadika izy, ary zany dia hita tokoa fa tsy misy fitiavana an'Andriamanitra araka ny teny Jesosy eo aminy. Tsy tian'Andriamanitra izy ary tsy mitady azy akory izy, hany tsy mahalala ny famonjeny. Io nampitenen'ny tompony mpaminany fizay mitadiavany Jehova dia mbola hita io izy, miantsoa andro izy dia mbola akaiky izy. Dia misy fanambarana soratra masina tokoa momba ny hoe faharatsian'ny fon'ny olona. Ny testamenta taloha ny Genesis dia milaza hoe ny fisainan'ny fon'ny olona izy dia ratsy hatramin'ny fahazazany, amin'ny toko fahavalo amin'ny faraiky amby roapolo zany. Dia eo na koa ny falazan'ny Jeremias, ny fo dia mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra. Veritsika ho marina ay tena diso tanteraka, sady manana aretina tsy asotranina dia ny fahotana. Andriamanitra tena masitranana eo. Iza moa no mahafantatra ny amin'ny Jeremia toko fito ambin'ny folo amby fahasivy zany. Ary ty amin'ny filazana tsara dia mazava indrindra ny fanambarana izay nataon'i Jesosy, zay mivoaka avy amin'ny olona ohatra izy dia avy amin'ny fony zany maloto ny olona, fa avy amin'ny fo no ivoan'ny sain-dratsy. Dia ny vonoan'olona, fakampatyn'olona, fitsangatsangana, hianatra, ny ampangalainga, tenenan-dratsy, zany maloto ny olona. Ka le hoe vonoan'olona tsy hoe mitsantonatsika ihany, fa ny fankahalana indrindrindra zay lazainy io, satria zanaky ny devolo ny mpankahala, Andriamanitra dia fitiavana. Zany rehetra zany no antony nahatonga ny mpanao baolina hiteny fantatritsika hoe tandremo ny fonao mihoatra noho ny zay rehetra tokony ho tandremana. Nde mihoatra noho ny anak'Andriamasina zany, raisina ara-bavité, fa avy ao aminy no iavin'ny na ivoan'ny aina hono izy. Tsara ny avoaka ny fonao, mahavelona izy ary mahafaly. Ratsy kosa dia fahafatesana no vokatra zany. Inona ny fanavozana ilaina dia ny fiovana. Dia zay ny ten'Andriamanitra ao mifora fo, fiforana namboaran'Andriamanitra azy ary anorena ny marina zay tena hoe fahamarinany ao aminy. Haitsika ve zany tomany Paoly indrisy isa no afaka ozy izy anafaka amity tena ny fahafatesana ity. Ny tompo Jesosy no mahay azy, fa zay tsy haitsika olombelona, Andriamanitra mahay azy. Na ny maty aza dia tsangany velona, ny meloka dia hamarininy dia ahitsiny izy. Meteza ry avako amboary ny tompo sy tareny. Arak'izay tsy hoe ny ahafaty atsika na ny avelona zany mahatonga ny olona tsy sambebaka hoe dia afoky loatra ny zavatra rehetrarehetra io. Mila fahindrana, mila fahitsina, tsy ny ahatonga loza tokoa sanatria fa ny ahatonga fiadanana ho an'izay manaiky. Dia fahasambarana zay vonona andana sitrapon'Andriamanitra ary tokony aina lehibe ho an'izay manao zany. Ao no ny tenin'ny mpanao salamo voalohany. Sambatra ny olona zay tsy mandeha eo amin'ny sainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona amin'ny lalàna falehan'ny mpamota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsila. Zay manao tsinitsinina n'Andriamanitra sy ny teniny zany. Fa ny lalàn'i Jehova no sitrany. Eny, ny lalàny no saintsainy andro amanalana zany hoe ivelomana mihitsy, ataony antony hahavelomana. Dia tahaka ny hazo ambolena amorony rano velona izy zay mamoa amin'ny fotoany, ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa satria tafaray tamin'ny hazo ny aina izy dia ny tompo zay laza hoe zany tena voaloboka ianareo no sampany. Dia inao nataon'Andriamanitra tokoa araka izany fanamboarana ny fotsika oforany Jehova Andriamanitra ao ny fonao izy sy ny fony taranakao, itiavanao an Jehova Andriamanitra ao ny fonao rehetra. Izy manao an'izany satria zay ny didiny sy ny fananao rehetra mba ho velona ianao. Deutéronome toko faha-telopolo ambin'ny fahaenina zany. Dia amteriny zany dia amin'ny Ezekely toko feny amin'ny telopolo, omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao mataoko ao anatinareo, esoriko amin'ny nofonareo ny fo vato zay mahatonga ny fanamarina tena sy ny fitsaraina amin'Andriamanitra sy ny fahajambana ara-panahy, fa omeko fo nofo ianareo. Dia tsorony zany fa ny fon'Andriamanitra zay tia mataona atontsika zay mandray azy. Raha fanahiko izy no ataoko ao anatinareo ka ahatonga nareo mandeha araka ny lalako sy hitandrona ny fitsipiko
ka anaraka azy miampy miaraka amin'izay ny fitahin'ny fantany hona any amin'ny tany zay nomeko ny razanareo ianareo mazavo zany tsy vahino intsonareo tsy atao hoe sesitany any velantsonareo fa oloko ianareo azaho Andriamanitrareo ary vonjeko afaka mifalotonareo rehetra ianareo satria efa nalaiky ofrana fosy ho amasinina arak'izay ario ny fotontany ota ilaozy ny fomba tsy mahomby ny toetra tsy mety zay mamitaka ary mahafaty fa ny tompo dia mbola vonona ny ana avao ny fiainako ny fiainantsika manontolo ary hainy izany raha mety isika dia manavao ny fanakeny tokoa izy aonao izy omeko foalalany ao Jehova izy matompo azy zay matsy le hoe Jehova dia oloko izy ary za kosa ho Andriamanina tsisy Andriamanitra afa-tsy nitipolona ianterany iverinamiko amin'ny fony rehetra izy mijery amy toko fefatra ampompolo andiny fafito zany arevo zany dia hoy ny tompo miverena amiko ianareo mba hitia iverina ho aminareo kosa hoy Jehova tompony maro ary hositraniko ny fiodinanareo fantanina izy anterina ho tena mizaka risy regny ireo mibeba ianareo zay ny afatry ny fanahy mason'Andriamanitra mitondra ny teniny miverena amin'ona ny fahotanareo mba ho avy zay andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'i Jesosy dia ny feonany amintsika feizitsika zao dinika fa manam-panahy tokoa sy ny fontsika ho an'ny tompo izao na dia tompo sy mpanjaka lehibe tokoa azy izy dia manetry tena dia tonga dia amintsika tsy ho avy tokoa ny hoe andringana na hitsara andrindra maika hoe androbo fa hitondra famonjena dia ny fanavotana amin'ny famelana ny heloko ary rehetra hevitra mampisaraka aminy dia mame fiainana hosolonay fahafatesana vokatry ny ota ary tonga ho izy dia mizany be dia be teny Jesosy loatra zany fa mora fanasa tsy mba miavonamboa Jesosy fa tia ary tia mianatra indrindra arak'izao ny tianterina amintsika iteny famanina azo antoka lazay ny zakaripiko amin'antonina tokoa hoe indro ny mpanjakanao avy ho anao marina izy sady manam-pamonjena tsy mba mamitaka zany malemy fana sady mitaingina boriky dia zana boriky tanora izy fa indre tena lalina izany rehefa zany amboariny ny lalan'i Jehova ataovy mahitsy ny lalakalena ny firafo ho an'Andriamanitra riavako zay ho avy ho anao tonga ho anao ny forafo mba ho afaka amin'ny tsy fahamarinana ho afaka amin'ny fahalitono mba azotsika mandray tokoa ny famangin'Andriamanitra dia ny famangin'ny Krismasy ny fanavotan'Andriamanitra atsika Jesosy lay mason'Andriamanitra tonga ho antsika teraka ho antsika teny tonga nofo tokoa malalaka ny fony dia ibe ny fitiavany tovy malalaka ny foko sy ny fonao mba hidirana amin'ity andro ity ary atoka azy indrindra fa raha miaiky ny fahotantsika dia ny elanelana rehetra na mpisaraka atsika taminy dia fa miandry sy mitaona asianao izy miverena ry zanaka mpiodina fanasitrana anao dia amin'ny fo rehetra manolora tena atsika ho azy satria amin'ny fitiavana feno zay mamanginy antsika manaiky azy tokoa ho tompo dia iseho amintsika izy ary diteny hoe fiadanana no avelako ho anareo fa mila miteloko zany fiavanana zany fa meza toky fa tsy afoy mandrakizay zany eniny fiadanako izy no omeko anareo vavako zay Andriamanitra tia mandrakizay anao amin'ny fitiavana mandrakizay ary tsy miova izany na amin'ity andro ity zay velombelonao tahaka ny tamin'ny voalohany zay nitadiavanao ny sahetra fidiananao azy ka anangananao azy tokoa firenena anovanao fanekena dia menao ny lalana dia ny didy folo zany didiny fitiavanao Andriamanitra izany mba olonao tokoa izahay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra zay manimbotra ny fonay ny evitrevitray fa amin'ity andro ity dia manambara ianao fa tonga tokoa hamboatra ny lalan'ny fonay iaona aminao Andriamanitra ka zay tsy hainay dia hainao dia manova ny fovatonay ho fonofo miasary fanahy masina ho fanahy ny fahamarinan'Andriamanitra zay manafaka anay tokoa tsy ho andevony ota sy ny tsy fahalalana dia ny asany maizina rehetra ataovy amponay ny fahasoavanao dia nananay fatokina be fa na ino ny tokoa ampisaraka taminao dia tonga ianao andrava ny hevitra amin'ny herin'ny famelan'ny kely koa hitenenanao amin'ny tsirairay avy amin'ity andro ity
anaka matoky voavelany eloko ao ho aminao ny fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy tomponay sady mpamonjy mandrakizay. Amen.